Alléluia! Bonjour famille! Bonjour à vous tous qui êtes connectés aujourd'hui. Soyez les bienvenus parmi vous. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et comme à chaque dimanche, nous sommes là pour chanter les merveilles de notre Seigneur Dieu tous ensemble avec joie. Très bon culte à tous! Alléluia, tous ensemble dans la joie. Dansons pour le roi des rois. Tous ensemble dans la joie, dansons pour le roi des rois, David, élevant nos voix poussant des cris de joie. Tous ensemble dans la joie, dansons pour le roi des rois, David, élevant nos voix poussant des cris de joie. Nous venons devant toi, fixons nos yeux sur toi. Nous levons nos mains avec toi, tous dans la joie. Nous venons devant toi, fixons nos yeux sur toi. Nous levons nos mains avec toi, tous dans le Seigneur, Sauveur. À jamais nous te chantons, tu es digne de nos louanges et nous venons te célébrer. Tu es digne de nos louanges et nous venons pour t'adorer. Tu es digne de nos louanges et nous venons te célébrer. Tu es digne de nos louanges et nous venons pour t'adorer. Tous ensemble dans la joie, dansant pour le roi des rois, élevant nos voix poussant des cris de joie. Tous ensemble dans la joie, dansant pour le roi des rois, élevant nos voix poussant des cris de joie. Tous ensemble dans la joie, dansant pour le roi des rois, élevant nos voix poussant des cris de joie. Tous ensemble dans la joie, dansant pour le roi des rois, élevant nos voix poussant des cris de joie. Nous venons devant toi, fixons nos yeux sur toi. Nous levons nos mains avec toi, tous dans la joie. Nous venons devant toi, fixons nos yeux sur toi. Nous levons nos mains avec toi, tous dans le Seigneur, Sauveur. À jamais nous te chantons, tu es digne de nos louanges et nous venons pour célébrer. Alléluia. Tu es digne de nos louanges et nous venons pour t'adorer. Tu es digne de nos louanges et nous venons pour célébrer. Oui, tu es digne de nos louanges et nous venons pour t'adorer. Tous ensemble dans la joie, Allez, fort. le roi des rois, Hey. Hey. élevant nos voix, Hey. poussant des cris de Hey. joie. Tous Hey. ensemble dans la joie, Hey. dansons pour Hey. le roi des rois, Hey. Hey. élevant nos voix, Hey. poussant des cris de Alléluia. joie. Tous
Tous ensemble dans la joie, dansons pour le roi des rois. Et devant nos voix poussons des cris de joie. Tous ensemble dans la joie, Hey! dansons Hey! pour le roi des rois. Hey! Et devant nos voix poussons des cris de joie. Alléluia. Nous venons devant toi, fixons nos yeux sur toi. Nous levons nos mains avec toi, tous dans la joie. Nous venons devant toi, fixons nos yeux sur toi. Nous levons nos mains avec toi, tous dans le Seigneur. Sauveur, à jamais nous te chantons. Tu es digne de nos louanges et nous venons te célébrer. Tu es digne de nos louanges et nous venons pour t'adorer. Oui, tu es digne de nos louanges et nous venons pour célébrer. Tu es digne de nos louanges et nous venons pour t'adorer. Tous ensemble, louons le roi des rois. Wouh! Louons le roi des rois. Nous louons le roi des rois. Nous louons le roi des rois. Roi des rois. Roi des rois. Alléluia. Nous louons le roi des rois. Hey! Nous louons le roi des rois. Hey! Nous louons le roi des rois. Roi des rois. Roi des rois. Nous poussons des cris de joie. Yeah! Nous poussons des cris de joie. Hey! Cris de joie. Cris de joie. Nous poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de joie. Cris de joie. Alléluia. Jésus. Jésus. De louange. Et nous venons pour célébrer. Oui, tu es digne de nos louanges et nous venons pour t'adorer. Tu es digne de nos louanges et nous venons pour célébrer. Oui, tu es digne de nos louanges et nous venons pour t'adorer. Oui, tu es tous ensemble dans la joie, nous élevons nos voix vers toi, Seigneur. Oui, c'est une joie pour nous d'être ici, Seigneur Dieu, parce que nous voulons te célébrer.
Nous voulons te célébrer parce que tu es notre Dieu. Alléluia, alléluia. C'est avec célébration que nous élevons le nom de notre Seigneur Dieu. Alléluia, car tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Notre Dieu est bon. Est-ce qu'il y a des membres qui peuvent applaudir notre Seigneur Dieu à cause de sa bonté? Wouh! Alléluia, tu es bon, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, il est bon. Il est bon. Alléluia. Alléluia, Seigneur Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons tenir dans ta présence, Seigneur Dieu, parce que ta présence, Seigneur, nous ravive, Seigneur. Alléluia. Et c'est toi qui nous as fait. Et nous sommes ton peuple et le troupeau de ton pâturage. Alléluia. Merci, Seigneur. Je me tiens pour toujours dans tes mains. Je vis dans tes promesses, écrites dans mon cœur. Je suis à toi. Je m'abandonne à toi, Jésus. J'ai trouvé ma vraie place, appelée par toi. Je me tiens pour toujours dans tes mains. Je vis dans tes promesses, écrites dans mon cœur. Et je suis à toi. Oui, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Jésus. J'ai trouvé ma vraie place, Alléluia. appelée
Je suis à toi, tu es tout ce que j'ai. Oui, Seigneur. L'esprit Tu es tout ce que t'habille en j'ai, moi, Seigneur. mon cœur brille. Viens en moi. Mon grand désir de te connaître mieux. En ton nom, je lèverai mes mains pour mon roi. Mes louanges montent vers le ciel qui est témoin que je t'aime tellement de tout mon cœur. Je suis à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, Je suis à toi, Seigneur. de m'avoir choisi, Père. Merci. Je suis à toi, Seigneur. Merci pour ton amour. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi, Seigneur. Je me tiens pour toujours dans tes mains. Je vis dans tes promesses, écrit dans mon cœur. Je suis à toi. Je m'abandonne à toi, Jésus. J'ai trouvé ma vraie place, appelé par toi. Et maintenant, oui. maintenant, Oui, Seigneur. je suis à toi, tu es tout ce que j'ai. Oui, tu es mon trésor, L'esprit Seigneur. t'habille en Jésus. moi, mon cœur brille. Jésus. Mon grand désir de te connaître Je mieux. t'aime, Seigneur. En ton nom, je lèverai mes mains pour mon roi. Mes louanges montent vers le ciel qui est témoin que je t'aime tellement de tout mon cœur. Maintenant, je suis à toi, tu es tout ce que j'ai. Tout ce que Mon j'ai, esprit Père. t'habille en moi, mon cœur brille. Mon Mon espérance. grand désir de te connaître mieux. Seigneur, En ton nom, en ton nom. je lèverai mes mains pour mon roi. Mes louanges montent vers le ciel qui est témoin que je t'aime tellement de tout mon cœur. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi. Je suis à Je suis toi. à toi, Seigneur. Tu es à moi. Tu es à Je suis moi. à toi, Seigneur. Le seul mon trésor, c'est toi, Je suis à Seigneur. toi, Seigneur. Je suis à toi. Tu es tout ce que Je suis j'ai. à toi, Seigneur. Alléluia. Je suis à toi, Seigneur. Ce que j'ai, Seigneur. Je suis à toi, Seigneur. Ma famille. Je suis à toi, Seigneur. 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 Maintenant, je suis à toi, tu es tout ce que j'ai. Donne ma vie en moi, mon cœur brille. Mon grand désir de te connaître mieux. En ton nom, je lèverai mes mains pour mon roi. Mes louanges montent vers le ciel qui est témoin que je t'aime tellement de tout mon cœur. Je suis à toi, Seigneur. Oui, Seigneur.
Je suis à toi. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi, Seigneur. Je Alléluia. suis à toi, Seigneur. Tsangano tanantsika na tokantrano, tsangano tanantsika. À toi, Seigneur. Déclareo amin'Andriamanitra ny fitiavanao anazy. Je suis à toi, Je Seigneur. suis à toi, Seigneur. Ho anao rery ihany aho. Tenena Tompo. Je suis à toi, Seigneur. Mihaino mpanomponao. Je suis à toi, Seigneur. Atolory azy ny fonao fa mendrika izy. Je suis à toi, Seigneur. Atolory azy ny fiainanao. Atolory azy ny momba anao manontolo. Atolory azy eny hatramin'ny zanakanao sy ny taranakanao. Je suis à toi, Seigneur. Fa mendrika izy. Je suis à toi, Seigneur. Nanolo tena ho antsika ny Tompo. Je suis à toi, Seigneur. Tsisy fitiavana lehibe Je ambony suis à toi, Seigneur. fanomezana ny ainy ho an'ny namana. Profony teo amin'ny azo fijaliana zany. Ankehitriny anjarantsika manolo tena. Anjarantsika manolotra ny aintsika ho an'Andriamanitra. Ho pirofo-pitiavantsika ho an'i Jesosy. Je suis à toi, Seigneur. Izy ilay nanome fiainana antsika sy nanasitrana. Je suis à toi, Seigneur. Izy ilay manome fanantenana À toi, Seigneur. no avy tsara indrindra. Je suis à toi, Seigneur. Pirofo-pitiavantsika ho anazy dia Je fanolorantena. suis à toi, Seigneur. Atoloko anao Tompo ny momba ny projetako rehetrarehetra. Nofinofiko momba rehetra. Zay ao ampelantanako Tompo no enao daholo na tonga an'izany. Zay tsara indrindra ato amiko. Toi, Seigneur. Ny arenako atolotra ho anao daholo. Toi, Seigneur. Ny vatako, ny saiko, Je suis à toi, ny Seigneur. eritreritro, ny sitrapoko. Je suis à toi, Seigneur. Ny hafaliako sy ny alahelo-ko, Je suis à toi, Seigneur. ny heriko sy ny fahalemeko, Je suis fahalalako sy ny tsy fahalalako apetrako eo aminao daholo zany. Momba rehetra. Raisy Tompo ny momba. à toi, Seigneur. Raisy Tompo fa ianao efa nanaiky ho fato ho aho. Raisy ny fanolorantena. Je suis à toi, Seigneur. Raisy toy ny emboka manitra. Je suis à toi, Seigneur. Manjaka ato apoko Jesosy io. Je suis à toi, Seigneur. Raisy ny fitiavako. Zay fitiavana tsy tonga À lafatra. toi, Seigneur. Tsy ampafiriny zay fitiavanao momba. Je suis à toi, Seigneur. Ampianaro mity izahay Tompo. Je suis à toi, Seigneur. Ampianaro mity aho Tompo. Ampianaro mijery aho. À toi, Seigneur. Ampianaro mombanao aho. Mba ahaizako manaraka anao Tompo. Mba halalako ny fanolorantena Je suis à toi, sy mendrika sy manitra eo anatrehanao. Ampianaro aho Tompo. je suis à toi, Seigneur. Tsy tonga lafatra ny fitiavako. Je suis à toi. Fa raisy toy ny emboka manitra. Enoy ny foko Tompo. Enoy ny etaetan'ny foko. Fa zany adalako ny jerena. Halleluja. Je suis à toi, Seigneur. Saotra Tompo. Mbola nomenao fotoana zahay. À toi, Seigneur. Mbola nomenao hery sy fahasalamana sy fiainana zahay. Je suis à toi, Seigneur. Anompo anao. Anandratra ny anaranao. Saotra Tompo. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Saotra Tompo. Saotra. Je suis à toi, Seigneur. 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 Je suis à toi, Seigneur.
Je suis à toi, Seigneur. Tu es. Tu peux environner le trône de notre Seigneur Dieu de merci, de reconnaissance et d'action de grâce parce que nous lui appartenons. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Je suis celui qui te guérit. Je suis ton Dieu qui te guérit. Je dis à mort, ta maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, je te guéris. Je suis celui qui te guérit. Je suis le Dieu qui te guérit. Je dis à mort, ta maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, je te guéris. Je suis celui. Je suis celui qui te guérit. Je suis le Dieu qui te guérit. Je dis à mort, ta maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, je te guéris. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune de ces maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit.
les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Alléluia. Tu es celui qui me guérit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot, ma maladie s'enfuit. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Tu es celui, tu es celui qui me guérit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot, ma maladie s'enfuit. Tu es le Dieu, tu me guéris. Tu es celui, tu es celui qui me guérit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot, ma maladie s'enfuit. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Établie à chaque heure, coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure.
près du bon berger. Quand je l'entends, oui je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule comme un coule comme un torrent. Oui, ta vie, coule comme un torrent. Oui, ta vie, coule comme un Alléluia. Alléluia. Nararia stanno tumpo ntanzaka nalemia champy fitiavana nangetaita famarinana nijalia kambuti
na dia teo aza ny ray aman-dreny na tsy ary tokana na teo aza ny namana, malahelo na miody mitsikitsiky eo anatrehan'ny vahoaka, orony fo na dia mody mitsinjaka eo anatrehan'izao tontolo zao, mahantra fantatrao daholo zany. Tsy ampy fitiavana marary, tsisy fianakaviana, tsisy fianakaviana, tsy manana ray, ory fo voageja kekeka ny fo henonao daholo zany tompo, fantatrao zany. Sotra tompo, sotra Jesosy, menao fiainana vaovao, menao fianakaviana vaovao, menao ray vaovao, menao hery, menao fo vaovao, zay alemena nivadika hery, zay fahoriana, nivadika fanantenana, zay fahantrako, nivadika rena, zay aventranako tompo, nivadika fahalalana, za le vodina lasa lohany ny aretiko nanjavona, kitianao ny fiainako tompo, sotra, sotra tompo, tamin'ny fanafahana, tamin'ny gejana azo, tamin'ny fomban-drazana, tamin'ny fanimpon-tsampy, sotra Jesosy, tenena tompo, tenena tompo, mpanjaka ianao, tompony tompo ianao tompo, tenena, raiso ny seza fiandrianana, raiso ny toerana zaza ho anao ato am-poko ato amin'ny fiainako manontolo, amin'ny fianakaviako, amin'ny ty fiangonana ty, raiso ny toerana, apetrao amin'ny fonao ny tompo, meo anazy ny premier place, meo anazy seza fiandrianana anaty fonao, fa mendrika izy, sokafo ny fonao, efa nataony ny zavatra rehetra, efa natolony ho antsika ny fiainana, mendrika izy, mendrika izy raha mpanjaka ny fonao, mendrika izy raha tompo ny fonao,
Jesus. 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 Alléluia, oui, auprès de toi, Seigneur, qui se trouve la délivrance. Et notre désir aujourd'hui, c'est que tu puisses ouvrir les écluses des cieux, Seigneur, afin de nous guérir, afin de nous libérer, Seigneur, afin d'ôter nos chaînes, Seigneur, qui nous empêchent de pouvoir s'approcher de toi. Alléluia. Java,
Ibachabate, Avera Virara, Ibachabate, Avera Virara, Ibachabate, 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 Tuba Tuba, Tuba Tuba, Tuba Ibachabate, 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 Ibachabate,
varavara avelau patupaka. Oui, Seigneur. Voai, voai, voai. Jésus. Voai ni funai. Voai, sukaf, sukaf. Sukaf ni funai tumpo. Sukaf ni masunai. Sukaf ni sufinai. Sukaf ni vavanai. Sukaf, sukaf. Sukaf, sukaf, sukaf. Vuai, 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 vuai. Vuai ni fanainai. Hallelujah. Seigneur, 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 Seigneur. Avelau Zayaita. Schrijf hem vanuit mij toe, Paul. Schrijf met intelligentie mij. Schrijf hem sagesse mij. Schrijf toe, Paul, discernement mij. Schrijf hem capacité. Schrijf hem diligence, habilité. Alléluia. Schrijf hem prophétie toe, Paul. Schrijf hem van mensen pas suavana. Il a net de olsan. Équipe-nous, Seigneur. Alléluia. Schrijf hem land. Zwitserland yan. Schrijf uran masnu. Schrijf uran masnu en dan faukano. Schrijf een funai tumpo. Basun tenno. Halleluja. Schrijf een mubanereta. Halleluja. Talawam no sai tumpo. Facima vita tena. En orerian fatatema vita mubanai. Halleluja. Avelai tupatupaka. Avelai tu kan faratu po. Se farà fianandanza fianam noreriani. Mangata kan sanako. Mangata kan sanako. Mangata kan sanako. Mel farano. Avelai tu baka. Avelai tu kan faran raya tomnai. Avelai tu baka. Halleluja. Avelai tu baka. Halleluja. Itu patubakan faramasna. Itu patubakan ten nada mantra. Itu patubakan fumananda mantra. Fanjakana unanabaka. Ten non mandit tupo. Averai tu patubakan naizani. Amfiananai. Sinzanakai sintaraka faramandimi. Halleluja. Avelau tupo. Mangata kazai. Talozahai. Alléluia. Et nous n'attaquons tout pour. Ranarats fanaus tenno tupo. Mangataka. À combien plus forte raison. Rainaro andantra. Manana raisai. Manana raisai andantra. Manana ralazai andantra. Jesus nanaran. Alléluia. Mayashia. Shadarahaya. Mashadarahaya. Shadarahaya. Averá tupo, averá tupo, averá tupo, averá tupo. Scafe, scafe ftona, fanan tupo zavatareta, scafe heri, averá tuptupka, averá tuptupka fatakalanta, sinia savana topunai, aruftovana maher sai operatararo. Alleluia, urentanta, urentani. Famissana gadamanta ptitanti. Halleluja. Halleluja. Menaran Jesus Kristina rovana itan pava kazan. Halleluja. Amen, 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 amen. Halleluja. 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 Wala damantarerun funnata. Sota tupo fanasai. Sota tupo nasla lana sai. Nasla lana fluna sai. Nasla lana fanasai. La vie en Jésus-Christ. Shaya. 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 Alléluia. 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 Mashita rahaya. Mashanda rahaya. Shetere babashika. Yamashita rakashanda.
Yabasoto rahaya. Mashia. Mashaya. Havelao. 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 Mashandarahaya. Shondarahaya. Mashitarahaya. Koshandarahaya. Masotorohaya. Merci Seigneur. Merci. 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 Merci au nom de Jésus. Nahazu. 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 Tubatubaka. Tubatubaku. Tubatubaku mnanara mtesosi. Hallelujah. Tubatubaku mnanara mtesosi. Haya mamashia. Shatarahaya. Kumashitarahaya. Shandarahaya babashota. Hallelujah. 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 Jésus. Jésus. Hallelujah. Amashaya. Jangan taranaro. Jangan taranaro na tukatano. Jangan taranaro. Hallelujah. 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 Inuin funo. Inuin funo. Skafen funo. Inuin funo. Skafen funo. Alléluia. Jésus. Pense à Jésus. Rien qu'à Jésus. Seulement Jésus. 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 Halleluja. Wanadamantareen vunnata. Wanadamantareen vunnata nan mes of tona zo sinan min hiri wansika. Halleluja. Sota tumpo. Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Halleluja. 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 Jésus. Amen. Jesus reerian nirtiritu. Jesus reerian. Jesus reerian. Halleluja. Jesus reerian. Halleluja. Jesus reerian. Jesus. Jésus. Amashatarahaya. Jésus. Jésus reerian. Israelian. Hallelujah. 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 Jesus reerian. Jesus reerian. Israelian. Israelian. Is Louise. Hallelujah. Merci Seigneur. Hallelujah. Mama Shatarahaya. Jésus, Jésus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wanandramantareen vunnatra. Sotran tombosika. Asintsika tehaka kely ho an'Andriamanitra fa mahafinaritra manompo anazy. Izay.
Any ary dia maka fitoerana ary isika dia mahafinaritra. Halleloja. Alohan'ny hanombohantsika angamba ho eto aty io tableau io tableau. Halleluja. Voainy. Hopla. Misy zavatra tiako hazavaina ho azontsika. Et j'espère que ho hitan'ny caméra ny soratra. Zay manome vera ny mpaminana ony mahazo bénédiction. Izy zany mitondra vera rano ho ana. Ay, anjaran'ny zo zany béni amin'ity taona ity. Mbola tsy tapitra ny taona. Alléluia. Jésus. Voi hoe caméra raha hitan'ity soratra ity, raha hita le tableau. Voi hoe le caméra. Tsisy caméra nga mamoaka an'ity zavatra ity. Alléluia. Hita avy eo, zoomeo plus io, zoomeo plus fa tsy hita io. Ataovy le tableau misy ny hita. Zay, au fait ireo mpijery ireo fa leo mahita ny lohako dia ataovy le tableau ny tena hita. Zay. Zay dahoary. Tsy fantako manino fa ohatrany misy feo zany mitontona ato hoe ilany fotsiny mihetsika, ilany fotsiny mihetsika. Enonareo tsara ty. Hitra somary compliqué kely izy, kely fotsiny a. Teny moa ndray mandeha, voilà, il y a 2 dimanches angamba zay hoe izy moa tena nanao philosophie aminareo zany, izy un peu philosophe zany. Araka hitanareo ao io. Rehefa tsy aza avela mikitikitika caméra io ankizy io. Ça m'énerve. Ne touche pas amin'io bouton io. En fait, resako zavatra kely anankiray nareo. Mba fantatranareo moa ty asan'ny fanahy ty tsy n'importe qui afaka mikitikitika, tsy n'importe qui afaka mijanona miara-miasa an'ilan'ny mpanompo'ny Andriamanitra anankiray. Sao dia gaga nareo. Zo zao mitendry gitara tsy maninona. Fa zo zao tsy ekeny fanahy atao aminahy mihitsy hoe mikitika ny oro teknika io, sa tsy zay. Misy ohatran'izany ty. Tadidinareo angamba Jesosy rehefa andehanao miracle izy. Misy olona fidiny mety miaraka aminy. Misy olona tsy mety miaraka aminy. Alléluia. Teneniko anareo zao, za zao mba manisany hoe mahay sakafo. Ny an'ny zo rehefa no haricot vert. Aïe aïe aïe. Inona koa moa carotte. Ay, surtout saucette.
io tsisy mavoana azy io fa ianja rehefa manao karoty manahirana. Ianareo misy zavatra mety amin'olona, misy zavatra tsy mety amin'olona. Donc za zao miara-miasa amin'olona parfois tsy hitako le olona, il suffit mikitika zavatra izy tout de suite fantako quelque part. Voilà. Izy nikitika an'ity zavatra ity. Zay ny asan'ny fanahy tompoko. Donc misy olona permetiavana mikitika zavatra, misy olona tsy permetiavana mihitsy. À chaque fois Antonia mikitika vidéo, ça m'énerve. Hein? Piano mety aminy. Tu écoutes? Piano mety aminao. Des versets moa zany. Alléluia. Bon, jerevonareo ty zavatra ty dinio tsara ny ty zavatra ty araka ny titre ao io. Inona moa titre ao amin'ny teny gasy? Aizany fadisoanao. Au fait nametraka fanontaniana zany re mandeha hoe ahoana ny mainao anao. Nareo zany rehefa mandinika zavatra zany rehefa misy mamaly zany, iza le mamaly? Tadidinareo iny? Ahoana nazo réponse nareo? Au fait rehefa mipose question nareo, iza mipose question sahady? Ah oui. Posez-vous la question zany. Mino fa nareo any tokatrano koa zany mba manana réponse zany. De ozy tam'izay mo ny adala mahay miresaka amin'ny fondry. Tsy zany resaka tam'izany fa Baiboly ny teny an'izany hoe l'insensé dit à son cœur aux izy. De jerevonareo zao ohatra. Nareo tam'mbola gentilisa aza mavita zavatra par rapport nareo chrétien raha ataony konty. Ahoana? Meza mandeha na Amerika am'izay am'izao raha hitako to lasa. Fa tam'le gentilisa. Sy diso moa zo zay nandefa dossier misy tany Egypte. Tanao, ngoma Pharaon. Tellement leo to Bessarit tsy andravoangy izy. Tsy maninana any amin'ny désert, any amin'ny pyramide. Mba te jery an'izany Toutankhamon. Fenso zao tellement leo. Ambotry manjaka izy iny. Tsy fatako ambotry manjaka koa zony malaza mpamosavy. Mba mandeha nany hoe nareo mitondra caméra mba mijery zareo mpanao reggae io. Tellement leo ambotry manjaka izy tsy maninona raha angaty zay misy fomba fiteniny. Rehefa miala Madagasikara fotsiny na amin'ny King Jong-un io na amin'ny King Jong-2 io tsy maninona fa leo mbo hijanaka sy analakely io leo le olona. Donc tsy maninona na Europe ary fa tsy nampoziny nisy nitondra anazy nakaty en France. De aty en France tsy to anaty programme mihitsy. De zahay ndray taty magagy kato mo alla vendre tsy atongava rehefa fantatray fa ho avy aty izy. Izy amin'io andeha tsoka mpamosahony izy. Zay ny atodiana. Maintenant olona anankiray tsy malala ny tenany. Atidio aty dolo caméra. Olona anankiray tsy malala ny tenany ianao tsy afaka impossible zany. Impossible. Zay Osez. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Eo ihany vakiko. Nametraka fanontaniana zany tam'izay hoe tsy antopisinao kory ny anontaniko. Ça c'est encore une autre histoire fa ny antony notre vocation moa zany fa ny raison ino moa zany question existentielle zany. Zay zany poser question. Ahoana lalana roa fa naroa ohatra ny anja zao anontaniko io lehilahinao sa vehivavy? Vehivavy hony izy zo. Bon, lehilahy zany. Ararisako nareo tsy vehivavy ary ahoana?
tsy hoe zany dirany maladie de transgenre. Non, 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 non. Iza nametraka ianao fa vehivavy déjà ao anaty baiboly tsisy vehivavy tsisy lehilahy amin'ny Kristy, amin'ny Jesosy ozy izy, amin'ny Kristy déjà. Maintenant ahoana zany tena lalako zany identitéako raha za zany olona ara-panahy. D'ailleurs tokony ara-panahy daholy. Ringana ny oloko izy no tsy fahalalana, ringana ahoana? Aiza ny tena mamisy ny fahalalana zany. Resako verset de base nareo juste azahoantsika anazy hoe au fait nanareo misy mijery aza misy manelingelina fa tohizana ihany liza. Fangazy mikitika bouton ihany. Est-ce que vous imaginez ve mandeha zao ny fanahy mijery certains olona devant d'écran io. Bref. Fantatro ange marina zatra resahako e. Fa ianao tsy te andray ny liza. Ianao mizingizina amin'ny zavatra anankiray entêtement ny lohanao. Mba tiako fantatra izy io. Zage malala fa ianao tsy malala. Job. Je disais en moi-même, Osez, en moi-même, le jour parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Donc eto zany araka mahafantarantsika mamalagasy zany rehefa niakatra taona zany ianao zany ny taona zany mampianatra ny fahendrena. Zany tompoko amin'izao tontolo zao. Verset 8. Mais en réalité, tiako mihitsy rehefa miteny an'izany ny baiboly. Dans l'homme Osez, vakianareo tsara io. Zany hoe miresaka zany ny baiboly zany selon ny fomban'izao tontolo zao zany. Mahafantanareo aloha tsy teneniko ny taonany fa sao de lalao zao 20 taona. 18 ans. Amma zao tontolo zao zany tokony zozo ny mampianatra. Lalao tokony mampianatra, sa tsy zay? Satria le taona ny tombo, donc dadabe ny tokony mampianatra. Ahoana zany Léontine? Tokony ianao zao ny mampianatra, tokony ray aman-dreniko zao ny mampianatra ny fiainana. Zay zany l'izy. Mais en réalité, ozy ny baiboly, dans l'homme, ao anatin'ny olombelona ozy izy, le souffle du tout-puissant qui donne l'intelligence. Donc misy zavatra anankiroa zany, misy monde anankiroa zany ao zany. Zany hoe par voie naturelle zany olona anankiray miakatra ny taona de malala sagesse izy avy amin'ny expérience iainany. Fa ny baiboly miteny foana rehefa avy eo. Ny tena izy Osez. Ao anatin'ny olombelona Osez dia ny fanan'Andriamanitra manome fahendrena. Maintenant raha tsy dirana lalina le izy. Jerevanareo tsara zao hoe le grand nombre des années ozy izy enseigne la sagesse. Fa Andriamanitra nge miteny eto hoe intelligence ndray ny resahana. Bref, mety mandinika zany. Atsipy ny teny ho an'izay manantsofina. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse ozy ny baiboly. Corrigena zany le zavatra rita amin'ny voalohany. Le nombre d'années. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Nareo fa nazoazo taona ry avanao amin'ny tompo aza miteniteny momba ana fa nareo ahoana zany? Ben oui. Bof. Raha manana espritn'Andriamanitra ianao dans l'homme les réalités, peut-être ianao manakambara momba anahy. Fa tant que ianao tsy manana an'iny,
tant que ny intelligencenao sagessinao zany avy tamin'izao tontolo zao zany mipetraka foana tenin'Andriamanitra amin'ilay Amosy hoe mon peuple est détruit. Ahoana? Mazava eo a? D'accord ary. D'accord. Voyez, psaume 14, 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Il dit en son cœur. Pipika be zany verset zany fa ialana tsiny fa problème technique fa tsy hita hatramin'izao. Donc l'insensé dit en son cœur. Jerevinareo nge ty zavatra ty résumeko mba ho azon'ny rehetra ty tsy mety vita nga réglage eo e. Bon aleo hijanona dia ataovy lisa dia sotro jus. Vas-y ataovy régleo lisa. Avelao ny teknisiana anao ny asany mba andehananay mba hitanareo anay tsara voay. Ao petra amin'izay ary. L'insensé dit en son cœur aux izy. Un Jean. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Hitanao zao ny Baiboly zao miteny direct hoe c'est lui le Dieu véritable. Et puis be da be musulman zany miteny hoe aiza ry verset miteny Jésus le Dieu io. Le Dieu véritable. Bref, entre parenthèses. Zany hoe Jésus zany tonga zany ampafantatra ny tena izy satria maninona mbola nafenin'Andriamanitra tamin'ny ancienne alliance zany. Na mpianatra zany tonga teo zany 3 ans zany tsy ny comprendre hoe iza Jesosy. Zay mazava zay. Donc inona zany naviany Jesosy zany. Zany hoe tamin'ny ancienne alliance zany raha dinihana ny Baiboly zany Andriamanitra zany nanome intelligence nanome sagesse pour quelques domaines fotsiny. Andriamanitra zany à un moment donné zany nanomboka nizarazarainy zany io don io, nanomboka naseho an'le izy. Dia fantatritsika tenin'ny Moïse rehefa niaraka tamin'ny Moïse zareo misy verset miteny hoe Andriamanitra tsy ny permettre mihitsy nareo ahazo zavatra hitanareo maso na ny fonareo ozy izy hicomprendre ny zava-miafina. Zany hoe nomena mpaminany ihany le izy. Ça nous revient zany hoe Andriamanitra tsy mipermettre olona anaraka ny Jesosy mandrakity ny androandro. Certains olona avelan'Andriamanitra ino any zanana, fa certains olona tsy eken'Andriamanitra ino any Jesosy. Zay mahatonga ny gentilisa olona midobadobaka eto ambony tany eto satria Jesosy nitendry. Tsy zany safidy anareo ary tsy nareo ny safidy aho izy fa ny raiko any an-danitra nanontona anareo andeha aty amiko. Donc tsisy olona afaka miconvertir amin'ny Jesosy zany tant que Andriamanitra tsy mikitika ny fody. Ka ny zanak'Israël zany, ka ny peuple hébreu zareo rehefa nivoaka ny Pharaon. Mazava tsara zay verset zay. Dieu n'a pas permis aux Moïse. Donc nahita ranomasina zareo. Fa tsy hainy zareo kory zareo mipita ranomasina tena marina. Ohatra ny ianao miresaka aminao io tsy hainao kory hoe iza ny miresaka aminao. Tsy hainao kory iza ny mamaly anao. Raha ohatra ka ianao ihany mamaly anao maninona mametraka fanontaniana ary. Iza ny tena mitapy amin'ity tantara ty. Dika zany matoa ianao mametraka fanontaniana. Quelqu'un d'autre pose de quelques questions et quelqu'un mamaly an'le izy. Maintenant ahoana lalako hoe iza mametraka fanontaniana, za mametraka fanontaniana. Zay nge mahatonga Baiboly parfois za miteny hoe ianao za mandeha ohatran'izao fa en réalité maty ianao ozy ny Baiboly.
tu n'existes même pas. Et puis ilay miteniteny hoe ny anahy aloha dia zao hoe ianao iza na ianao lehilahy sy vehivavy aza tsy hainao. C'est pour ça antsika manana problème satria tsika micomporte ohatran'ny lehilahy. Certains micomporte ohatran'ny vehivavy. Fa Andriamanitra tsy mbola niteny hoe vehivavy ianao na lehilahy. Tsika namboatra olona mitovy endrika amintsika. Aiza misy verset miteny hoe ndeha tsika namboatra lehilahy sy vehivavy. Genèse 26 miteny an'izany izy. Donc ianjanga lehilahy. Za hitanao zao nge vehivavy. Ndeha tsika namboatra olona ko. Dia ahoana amin'izay? On peut imaginer, bon tsy haiko moa na tena imaginer fa ilaina ihany ange ny école ry havanao mitompo. Darwin manazava tsara l'évolution humaine. Donc Adama sy Eva zany Eva zany fizany tenanao fa nisy tendrombohitra anankiroa teo amin'ny tratrany tamin'izany. C'est à cause de musculation tamin'izany dia nibontsina les montagnes. Bon, bref, iza malala. Ka Andriamanitra nge miteny ndeha namboatra olona. Donc vokatry ny fenjeran'ny Adama sy Eva nge le vehivavy sy lehilahy vao niforony. Asa. Et puis le levier de vitesse zany ahoana naforotra anazy tamin'le lehilahy. Zany ndray Ferranjo fa izy un peu philosophe. Ahoana les montagnes mety nanao musculation mantsy Eva fantako. Donc ahoana zany lehilahy sy vehivavy? Bazonareo zavaina anavy. Tsy voasoratra soratra masina aminareo nga le boky ao Jésus zanak'Andriamanitra nareo. Tsy naveriny zany teny zany. Zanaky niavo nareo. Donc le véritable zanaky niavo zany zanaky niavo. Nous sommes de la race ozy ny tenin'Andriamanitra. Maintenant ny lohako amin'izay mametraka hoe za vehivavy za lehilahy. Zany hoe olona anankiray zany vao mametraka zay limite zay. Ça veut dire le monde ny façonné anao. Fa Jesosy mbola niteny amin'ny Kristy bon teny Paul moa zany fa voilà. Tsisy lehilahy tsisy vehivavy ozy Paul. Bref. Je ne sais pas quoi moi vreo théorie nisy an'izany hoe pomme d'Adam zany. Pomme d'Adam. Ao anaty Baiboly zany. Donc Jesosy zany tonga ny intelligence zany. Jerevanareo tsara ty zavatra zavaiko ty. Ty zavatra soratako ty. Ao hita liza. Jésus zany tonga zany. Voilà. Ialatsiny amin'ny soratra. Jésus zany tonga zany exemple fotsiny nomeko hoe fiainanao izy. Fiainana. Tsy soratako eto akory ny varavarana, tsy soratako akory hoe lalana. Fa vao midina amin'ny fiainana. Inona moa resahana eto amin'ny fiainana zany? Bazika nomeko antsika zany. Voilà. Eto mianatra, ataoko fianarana. Voilà. Dia midineto asa. Midineto. Ainsi de suite zay tianao zany. Dia midina. Fiainan'iny. Tonga zany Jesosy. Mbola hita izy eo. Tonga zany Jesosy zany ataontsika hoe miresaka varavarana. Jerevanareo tsara iny. Misy porte métal sy ny tariny. Fiainana asa. Donc Jésus zany vao miresaka fiainana zany. Miresaka asa ohatra, divertissement ohatra ataoko dia. Miresaka inona ohatra, inona amin'ny fiainana. Inona ohatra, be da be. Ohatra hoe religion zany. Fa ty fiainana ty nge manao an'izao e. Fiainana nge misy ataontsika hoe sport e. Fiainana nge misy ataontsika musique ohatra. Tout ce que tu veux, inona koa.
Vacances. Zany hoe za zany vao micomprendre natao hoe fiainana zany vao midina amin'ty ty zavatra ty nge misokatra e. Sport ty ohatra ty miresaka volleyball, football, taekwondo, kung fu. Vao miresaka kung fu dia ty nge midina ainsi de suite. Est-ce que vous imaginez ve intelligence n'olona anankiray vao mandray an' Jésus ve? Azonareo eritreretina ve miresaka toritena anankiray dia miresaka hoe pensée. Mba azonareo ve fidinan'iny zavatra iny. Donc za zany raha vao resaka varavarana zany. Fiainana resako, sport, musique, fanambadiana, fiterahana, zaza, zafiafy, asa sy ny tarina. Raha miresaka asa zany ainsi de suite. Maintenant amizay atambaro amizay iny. Vao resako mot anankiray fotsiny olona anankiray, verset anankiray fotsiny olona anankiray. Est-ce que vous imaginez ve probabilité ozy zareo? Non, physique, chimie, manoni, bon, bref. Ay, mathématique. Mba azonareo an-tsaina ve probabilité an'ny réalité an'ny intelligence n'olona anankiray. Ho anareo mpijery. Jerevinareo ty don tonga amina ty. Ny tompona neo an'ty ana. Bon, tsy fafako fa jerevinareo tsara. Izy nanao mathématique aminareo. Nareo tsy nalo bac. Voilà. Jerevinareo ay Italie avoa ity. Ay andeha aviato. Ahoana? Misy mahazo an'io ve? Tena mila miditra école-mpanjakana anareo. Tsy azonareo formule ataoko io. C'est quoi ça? Ay j'ai oublié. X. Iza mahazo an'io formule io. Voilà ny ampianarina anareo. Ny adalako ampitaiko aminareo. Mijoro mathématicien anankiray raha mahavan'io probabilité n'io fa meko anao io égal Jésus. Iza miteny an'io fa 10 io. C'est ça le diplôme né. Iza afaka miteny hoe 10 io. Maka mathématicien na Einstein raha mahavan'io. Satria le zatra mibase mbola mandinika ihany za. Maintenant ty zavatra ty nge misy réalité anankiray. Donc ahoana zany? Raha fiainana resahako zany. D'ailleurs zay mahasainy say. Fiainana resahana eto. Misy connaissance eo zany. Misy intelligence eo. Ahoana amizay azahoako an'ireto zavatra reto. Miresaka fiainana Jesosy taky fiainana. Miresaka asa, miresaka divertissement, miresaka la guerre, miresaka politika, miresaka inona moa zany? En fait aiza le mouchoir teo le linalina iny fa mafimafy ty. Miresaka politika, miresaka miresaka géopolitika, miresaka c'est mouillé. Miresaka tout ce que tu veux. Rehefa miresaka politika miresaka franc-maçon. Rehefa miresaka franc-maçon miresaka diable. Rehefa miresaka diable miresaka tromba. Rehefa miresaka tromba miresaka zavavirano. Donc les probabilités les ouvertures les zavatra zany jusqu'à aiza. Maintenant zangy vao mandray ny Jesosy en réalité ozy izy dans l'homme. Donc za rehefa resana lumière za malala la bougie.
malala lumière LED, malala projecteur. C'est ça qui a tonga Jésus. Une fois vao tonga izy jerevinareo tsara fa rehefa miresaka fiainana miresaka taonany baiboly zany. C'est avec l'âge izy. Donc rehefa miresaka taona zany l'âge procure la sagesse, ce n'est pas avec la vieillesse qui rend capable aux izy. Ajanoko eo zay. Satria tsy tianareo le hoe mo le hoe mijuger fa n'olona tsiraidray tompoko mitsara. Mitsara. Raha ohatra ianao miteny hoe tsy mety ny doctrine hoentiko. Ça veut dire ianao nge mitrancher amin'ny mombanahy sa tsy zay. Dia zany rehefa miteny hoe nareo katolika koa nge tsy mety dia mazava be zany ny tsara. Fa ianao miteny ana tapitapy ahoana ary. Ianao nge fa maka décision mombanahy. Ianao malala anahy. Itanao sa mitsara. Dia jerevanareo amin'izay tsy capable olona anankiray ozy izy. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable. Alalana an'izany firy taona ianao nitady vola hatramin'izay. Fa mbola pauvre, mbola mahantra. Donc ianao nge tsy capable me rendre fiainanao manan-karena akory. Mais en réalité ozy izy dans l'homme. Donc za zany rehefa miresaka fiainana zany fiainana. Bon, esoriko ty Jésus ataontsika fiainan'ny zanak'olombelona fotsiny. Ataontsika zao. Toi. Ianao zany. Miresaka fiainana ianao. Ianao nge mahalala misy connaissance eo hoe misy cinéma, misy politique, misy ny atao hoe inona koa centre commercial. Teraka, miasa, mamelon-dranaka, misy zafy, etc. zany. Ainsi de suite. Ahoana azonareo. C'est ça une connaissance. Donc raha fotoana zany resahana zany arakaraka ny taona le parcours-n'olona anankiray mahita zavatra izy amin'ny fiainana. Araka fiteninay amin'ny côté any hoe jusqu'anao antitra mbola ho betsaka ny zavatra ho hitanao. Ahoana? Zany hoe raiso tsara an-tsaina ty le Jésus resahako io. Ianao io. Donc ianao manana tosa amin'ny zavatra hitanao sy fantatrao. Surtout nampianarana mathématique ianao, nampianarana école ianao, nampianarana histoire anareo inona koa. Tout ce que tu veux, tsy voatanisa daholo zavatra hita amin'ny fiainana. Fa ny base-n'io zany tady vola sy fahasambarana sy ny tany fa ao daholo. Ianao zany io zany manana connaissance amin'izay ianao. Maintenant amin'izay manana voilà, manana intelligence amin'izay ve ianao ve? Eto tsy miresaka ara-panahy, miresaka ianao sy naroany amin'ny atokantrano. Manana intelligence amin'izay, inona ny définition d'intelligence par rapport an'ity zany. Sy zavatra fantako. Ahoana le izy zo? Ahoana ny zavainy zoana? Oui, inona ny atao hoe olona intelligent? Ohatra tsy navaly. Izy ny teny tamiko tamin'iny. Bon, jerevinareo zany. Mena mathématique ianao, mena physique ianao, mena français ianao, anglais, mena inona moa zany? Malagasy. Dia za nareo rehefa mianatra malagasy sy approuve hoe tena vendrana anao, tenin-drazako ve mpianarana anahy, manahoana tompoko. Sérieux. Amin'ny teny gasy misy inona moa verbe. Ahoana? Non, tsy verbe fa conjugaison plutôt. Ay, ohatrany tsy nianatra an'izany mantsy aho tany am-pianarana. Fa za mahay miteny gasy. Donc zavatra hoe ilalao ny lalao, te ilalao, ohatrany haiko daholo miresaka an'izany. Manana an'izany rehetrarehetra zany. Maintenant ianao ve manana an'ity ve?
juste pour comprendre fotsiny tsy ilaiko amin'ny fiainako teny malagasy ary tsy ampanambolana mihitsy fampianarana teny malagasy à moins que ianao littéraire hoe hianatra langue kife raha manana intelligence kely fotsiny ianao ahoana moa tsy alalanao hoe tsy ilaiko ny mathématique za tsy miresaka spirituel oa miresaka ianao a donc le parcours-nao nandeha zany efa tapitra teto ny fianarana zany dia nandehanao a tao anatin'ny fiainana zany misy vécu misy expérience eo sa tsy zay selon ny taonan'olona anankiray Antonia zao tsy mbola nahita zavatra be aparany école sy télé fa nareo zao efa nahita zavatra zay naovako ty dessin ty miakamidina io miakamidina ny tosidra ozina nahara zay to kota kota oh le resy miakamidina zany tosidra Tananarivo zao miakamidina mihitsy nareo zao raha mijery vidéo ny foloantsika zao hitanao fa tsy ampitoromaso mihitsy izy voajerena indray mandeha miakamidina ny tosidra donc ao anatin'ny fiainana zany misy taona zany misy vécu zany misy l'expérience zany dia inona dia misy ny atao hoe observation tsy tanam-pianarana io ianao mijery sa tsy zay dia jerevinareo amin'izay ty vokatry ny ty zavatra ty zany rehefa le olona zany mitambatra amin'ity zany hitantsika tamin'ny covid ahoana fijeren'ny fanjakana covid vaccin ve manasitrana eny tompoko miampiase fahafatesana eny tompoko miampiase transmission ve tsy atompoko fa manina sina passe sanitaire ary olona vaccin sa tsy vacciné hita zany ty zavatra ty jerevinareo tsara zao filohan'ny pirenentsika malagasy rehefa niakatrakatra ny tosidra ny dikidina ny tosidra satria tsy hitany hoe nisy nitarika ave le hery vaovao Birizity foana fiatsokany izy iny fa izy iny ay sy teny tsisy nitarika le mouvement tsy ravalomanana tsy hery vaovao tsy sy teny izy koa candidat hafa nisy mpiandry aza tampoka tamin'ny filoham-pirenenantsika le izy dia jerevinareo amin'izay ty zavatra ty l'intelligence bon za moa tsy dia mbola nahita fiainana loatra fanjaranareo ngamba mety mahita fa itsio raha diso ty zavatra resahako io ny vécuako sy ny observationko hatramin'izay za tsy mbola nahita président république teto ambony tany ka anangana gouvernement izy hoe alefao ny CV-nareo na raha hoity aza tsy manao an'izany fa any amin'ity ko izy manao an'izany fa fitondrana fanjakana alefao ny CV-nareo mino an'izany nareo fa be da be ny olona nandefa CV jerevinareo zazaza mba nanoatra ny trompe nanao cravatte bleu so dia tsy nanoatra mba premier ministre ihany ve za mivavahana Madagasikara nanao mirazambe fa raha zala ny premier ministre misy rotako amin'ny fombandrazana ministre culture alefako zo tsisy culture malagasy zany ao zany razambe sy douane zany mikatona dia omeko vana amin'izay le mpiandry amoako décret présidentiel mihitsy mandeha amin'ny douane hoe amin'ny anaran'i Jesosy dia zareo saiko miandreny le douane sao dia mbola misy te hiverina voilà ny intelligence ny fitondrana dia rehefa avy eo ino amin'izay nivoaka rehefa avy eo hay nisy robot ny gafy intelligence artificielle angamba orangaty vahoaka menimenina tsisy ranoko robot ahoana le vahoaka tapaka jiro dia nasiny an'ity teny ty hoe ay tsy délestage fa nanomboka tamin'ny 2000 zao natao délestage fa coupure de courant ny antsona anazy hitanao le jeu de mots c'est ça ny fahendrena ty satria ty zavatra ty miankina amin'ity fa ty zavatra ty teneniko anareo ty zavatra tena fikirantsika fiainana selon le monde io principe base élémentaire fiatsoana anazy ao anaty Bible rudiment du monde fiatsoana anazy
zavatra tsy de misy lavana anazy loatra le izy ty zavatra ty selon toi fa ianao za tsy malala an'izany fa ianao mbola miziriziry miteny hoe fiainako 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 ianao mbola miziriziry hoe za donc maninona zany ringana ny olo koa noho ny tsy fahalalany jerevonareo am'izay ianonareo tsara am'izay fa un peu philosophie ty zavatra ty Jésus zany teny an'izao zany amin'ny mbola un Jean ihany il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable donc tadiditsika zany any amin'ny Job zany tsy miankina amin'ny taona le izy gaga mihitsy angamba ray aman-dreniko zao mijery ana mampianatra any zareo tsy miankina amin'ny taona io ozony baiboly j'ai dépassé mes maîtres donc ahoana zany mpampianatra anao tokony dépasser anao amin'ny connaissance donc Jésus zany nous a donné l'intelligence zany le véritable zany de jerevinareo tsara am'izay enonareo tsara ty olona anankiray zany miaina zany de nisy inona zany izy zany nisy connaissance soit comme ça fotsiny de misy natao hoe intelligence zany araka an'le izy de misy natao hoe ny vécu zany le olona zany selon l'âge zany voilà connaissance intelligence vécu de anatin'ny vécu zany misy expérience voilà tsika rehetrarehetra tonga anatin'iny de selon les connaissances zany misy fototra zany ao zany de zay ahafahan'olona anankiray mihetsika de mamoaka fruit zay fa iza miteny anareo fa mila intelligence vao mavita zavatra de iza miteny anareo fa mila connaissance vao mavita mamoaka zavatra iza la preuve TGV président de jerevo am'izay ny intelligence n'iny rehefa miteny hoe robona na korontana orangatia firitaona ny olona tapaka jiro firitaona ny olona menimenina hoe tapaka ny rano de maninona am'izay ny intelligence ampiasaina inge robona gafe zay fa maninona ndrisy tonga président zay teneniko anareo hoe un peu philosophe kely tsika androany un peu philosophie kely de antariko zavatra am'izay nareo izy amiteny fa puissance mavita zavatra inona herina voakanao andeha ty andafy sady angataka vola ianao hoe ampinareo afa ty andeha ho any andafy fety azonareo maintenant enonareo tsara am'izay ny olona mamoaka fruit tsy voatery intelligent la preuve za ny olona mavita zavatra tsy voatery manana connaissance izy la preuve TGV tsy haina akory hoe nona rangatiny vahoaka tsy haina akory tapaka ny jiro tsy haina akory inona mampivorola hoe tamin'ny voalohany izy hoe ay nisy fatarana iny nisy erreur de communication ozy izy fa efa ao le tsy haiko firy mégawatt no tamatavy hitanao tsy fantany akory il n'a même pas de connaissance hoe tapaka ny mampimenimenina vahoaka amin'ny jiro tokony za ilaina conseiller présidentiel fa tsy raha vatomanga bref za koa tsy mety amoaka za omeny pouvoir ohatrany Daniel Joseph de milatsaka premier ministre tsy ho any aminao ahy ko raha tsy maioly izy tiako petraka Jesosy président olo de jerevinareo am'izay fiza miteny aminareo fa rehefa olona manana connaissance de azo enona teny la preuve eno Ravalomanana eno TGV tsika tsy mamotika ozy izy tsika naman'izao orangaty adino ny zavatra nataony nanongana Ravalomanana de rehefa avy eo mivisiter au fait tsika ty anaty église moa sa école na politique alizy
dia ho zareo nareo tsy mba mivavaka ho an'ny firenena mivavaka zay fa tsy ataony amin'ny publika nareo zany miatratra hoe tsy mivavaka ho an'ny malagasy amin'ny korontana mivavaka fa tsy atao amin'ny publika dia rehefa avy eo mamangy izy ay vaky ny tsena zao hoe fa ngatsy izy mpanaon'izy io tamin'ny Ravalo dia rehefa avy eo itsika mpanangana ianao président mpandrodana koa ianao lohan'ny mpanangana dia rehefa avy eo arodany sasany ianao tsy hitanao izy natakena amin'ny lohan'le mpitarika ay mahafinaritra donc olona manana connaissance ange tsy voatery azo enona teny raha selon ty le izy azonareo za tsy miresaka ara-panahy donc olona intelligent nge tsy voatery enona teny satria hoe tafavoaka izy ve izy amiteny anao fa zany afety azonareo vily izy za miresaka eto za tsy miresaka Jésus aoka zava-tsara ny resaka ianao resahako fiza miteny anao olona anankiray vécu nana expérience azo enona teny ahoda ça vous parle ny expérimenté zavatra nareo nijaly anareo fiza miteny fa azo enona teny iza ihany azo enona teny matola anankiray lasa number 1 amin'ny firenena anankiray ça veut dire misy zavatra exceptionnel fa za tsy mino ny TGV za tsy mino Ravalomanana dia jerevinareo amin'izay nge mikoa ny intelligence kely nareo efa noentiko teto le izy iongana zany TGV zany suranareo mimpingonantsika napetrako aminareo voaka malagasy zany nareo mijery zany iongana zany TGV iza solo anazy io Roland Ratsiraka Ravalomanana maintenant ty intelligence ty nge limité raha avy amin'ity satria ahoana moa zany conditionné olona anankiray amin'le connaissance sy azony zany sy le taona nandianana ina moa ty intelligence ty aongana TGV fa frantsay tsy aongana donc Ravalomanana tonga eo mbola frantsay ihany nge mibaiko an'ny Ravalomanana izy Roland Ratsiraka tonga eo atao voatra ny Sahel rangaty aongano io ambasadin'ny France io zay efa niteneniko teto hoe nareo raha te hivavaka mangata amin'ny Jesosy nareo hitra spirituel kely mangata amin'Andriamanitra nareo olona anankiray tena nome indépendance an'i Madagasikara dia maninona miala amin'ny colonisateur dinio tsara ty fa azo porofona nge zany zay ny colonise ny frantsay io Madagasikara io isotra io Andravoangy Besarety za zao nijery vidéo folo taona mahery tsy tena Madagasikara nijerana Beoririka mbola io va Beoririka sérieux raha te hodiana sérieux raha anao vacances zany ianao mba mandehana amin'ny konisy hoa efa mba leoleo nitazona forsety ianao dia mba mandeha mitoerana kay ay mba bagety indray fa za tsy tsenao amin'ny petite vitesse dia dinionareo am'izay toerana ny colonise anglais reo atsimo sy andrefa ndreo non atsimo sy miana varatra reo hoe no avinay tanora andeha nongana fanjakana TGV miala iza solonao io sy teny ve Ravalo Roland Ratsiraka mbola ambany fahefan'ny frantsay iza miimprime vola ariary any Madagasikara donc Madagasikara tompoko tsy mbola nahaleo tena na de kodiny aza tanao c'est ça l'intelligence maintenant ny vahoaka zany mandinika hoe noavin'ny taranaka anay noavin'ny taranaka anao mbola mba fahefan'ny colonisateur bref aleo vadika Jesosy am'izay fa sao dia nanao politika asika donc ty zany expérience selon ty inge pokaty maintenant inona am'izay aviany Jésus am'izay anovan'ity toa ty ho lasa Jesus
Ny expériencenao tsy navitanao amin'ny nanovany fiainanao, connaissancenao hitantsika iny fa robot nanakorotana ny Madagasikara, intelligence ny rendy. Maintenant amizay ahoana amizay tavavoanao amin'ny observation rehetrarehetra nataonao amin'ny fiainan'olona sy ny expérience ny fiainanao, satria tsy voatery olona anankiray ka tafavoaka dia hoe malala zavatra izy iza miteny. Za raha ho tafavoaka ho milliardaire ohatran'ny Bill Gates, Ray Queen andeha hamono'olona. Donc fiza miteny anareo fa azo alaina tahaka Bill Gates. Fiza miteny anareo fa azo alaina tahaka certains dirigeants. Ahoana? Donc manana connaissance nareo dia ho tafavoaka ve? Ndao ariko. Nareo tsy manana connaissance zao. Donc intelligent nareo. Ataontsika hoe manana ty anankiroa ty. Fiza miteny anao fa zay matafavoaka anao. Iza? Azonareo ve zany? Azony lalao ve zany? Raha za zany nanao zavatra mahavita zavatra ohatran'ny Mark Zuckerberg zany, dia za zany hitra franc-maçon zany, inona kako tahaka an'iny. Maintenant amizay, ny olona tsiraidray samy manana an'ity. Ny olona tsiraidray samby miaina ambonin'ny tany amizay. Qu'est-ce qu'il faut faire amizay? Satria moa Jesosy rehefa tonga, nanana connaissance izy, nanana intelligence izy, nanana vécu izy, avant Abraham ao izy je suis. Fa Jesosy rehefa nipointe nge olona manitra e. Sao dia manao erreur ary nareo. Maintenant amizay dinianareo tsara nge atsipy ny teny ho an'izay manan-tsaina. Inona zany tena ilavanareo an'ireto? Satria nareo fa malala zay. Dia jereo amizay, avadiko kely le afera zany. Pafin'isy évangéliste zany tonga zany. Raisy Jesosy zao. Nitoriana nareo hatramin'izay. Zo zao firotoana katolika. Na za moa zany. Tsika menakavy niala quelque part, tany avy quelque part. Maintenant, inona zavatra nitoriana avy teto sy teto dia nivoaka avy teto présent zao. Inona toriana zany? Inona torian'ny pasteur zany? Any am-piangonana. Mba hialako amin'ity zavatra ty. Meko exemple atsika. Raisy Jesosy, fa henoko zany. Jesosy matoa anao ny fahotanao, henoko zany. Fa tsy niova ny fiainako. Saika teny moa zany misy aminareo za marary fa aleo tsy asiana zary fa sao dia azony raha eto. Maintenant inona zavatra torian'olona ny Madagasikara nampitorianinareo ka tsy efa heninareo ny zavatra resahany. Mba teneno zavatra anankiray hoe za. Epuis nareo tonga eto amin'ny say amizay manazava position président anankiray dia gaga nareo. Epuis tonga nareo eto amin'ny say fiainana eto manazava hoe au fait ina nabotina tratra neva nanao musculation zany anga tsy baiboly. Donc tsy baiboly zany rehefa resahana. Ianao miasa lundi au je ne sais pas jusqu'à ovina. Rehefa resahana eto amizay vola. Fiainana miakatra. Tsy momba tsy resaka an'Andriamanitra zany. Inona ary resaka an'Andriamanitra ho isam-pazy anaty baiboly. Toriteneninao, toriteny hatramin'izay, mba teneno verset anankiray hoe tsy mba bon ohatra hoe fensoa zao. Inona verset anankiray ka tsy fantatrao inonao amin'ny fitorinana Madagasikara? Tsy efa inonareo daholo le verset. Donc za zany mifindra fiangonana zany, même histoire, même verset, juste fotsiny kostaran'ilay mpitoriny miova. Aleoko za mihaino tsaratsara mbola samy teny. Le Jesosy vavanareo il y a 2000 ans iny zay tonga eto io. Au moins mba vaovao amiko zay hoe way. Zay ihany mba nouveautéko.
Le Jesosy vavanina roa iny, le fanahy-masina vavanina roa iny, izy tonga eto dia zao. Dia efa misy problème olona anankiray, mahireza mivavaka miaraka amin'ny tompo fa verina avy any tsy vita le problème, ka le vavaka aloha tsy dia mahiry loatra. Vita avy any vavaka mahery amin'ny fifadikanina io, sao dia mba havendrana anary le izy. C'est ça io. Maintenant mana connaissance. Nareo io malala verset. Nareo io malala ohatrana zao mivavaka makanisa minefitra anankiray dia idio dia ianao sy ny rainao. Tsy efa 900 nareo nanao an'izany. Maintenant démontrer ho anao hoe mba miala amin'ity le toi ty dia mba miditra amin'ilay hoe jeu véritable. Na le jeu zany tsy fantatranareo hoe qui parle qui écoute. Ahoana? Lalao moa zany efa midélire aby izy. Za zany raha iteny amin'ny tenako zany. Ahoana je me permets pas hoe misy olona miteniteny amiko ato raha tsy fantako izy io. Job 32 avoy. Je dis en moi-même aux izy. Voalohany, verset voalohany. Je dis en moi-même. Ahoana? Maintenant, inona zavatra ilainareo zany? Dinio tsara ke, mila connaissance nareo tsy efa nomena. Mila intelligence nareo, folo taona tsy efa manome nareo intelligence, connaissance. Aiza le izy? Aiza le ty zatra boribory ty? Dia aza adino terre resahako. Tsy midika olona anankiray tafavoaka ka azo akako conseil. Peut-être aza olona tsy tafavoaka ny azo akako conseil. Qui sait? Raha nita Jesosy. Na le miaramila za tsy nalala hoe iza Jesosy. Donc mila nomena bizozy zay vao fantatra hoe io le Jesosy. Satria tsisy zavatra nampiavaka anazy. Ahoana? Donc nareo mila connaissance. Fizy amin'ny teninareo fa ahafahanareo manao zavatra io. Vous voulez être intelligent? Izy amin'ny teny fa zay lisa. D'ailleurs, sika menakavy efa atao satria ty fiainana fahafantarana le zavitato iny fiainana araka an'izao tontolo zao. Maintenant nandeha le zavatra. Pokaty io, souffrance navoakan'io. Jusqu'à antitra ihany olona anankiray hoe diplôme sasany miady mpiasa mpanjakana rehefa retraite le izy aizany aveniranao. Manana connaissance le olona, intelligent le olona, manana vécu le olona, manana expérience le olona, ataontsika hoe 50 taona, 90 taona, 70 taona. Manantsaina le olona fa job miteny, tsy mipermettre manome capacité anao zany. Ahoana azonareo tsara le izy? Mino fa azonareo ny tokantrano any zany. Voilà ny fiainana. De Jésus c'est la même chose. Miresaka fiainantsika, miresaka tady vola, miresaka zanaka, miresaka politika, miresaka religion, fivavahana, baiboly, tout ce que vous voulez zany. De rehefa avy eo amizay vao miteny tia ainsi de suite. Donc zangy raha vao miresaka sagesse amin'olona anankiray, est-ce que vous imaginez hoe zavatra ambanin'iny? Arba généalogie ambanin'iny. Donc zangy mandray an Jesosy zay nahita ozy izy mahita aniza raiko. Ary zay mahita n'Andriamanitra ary dia ahoana? Bref, mbola entre parenthèses zany. Donc qu'est-ce que vous voulez? Inona zavatra ilainao? Connaissance ve? Manana ianao. Problème an'ny pharisien. Rehefa dinihana zany ny baiboly hoe inona za raha tsy nataon'i Jesosy dia tsy tonga saina sa ny zareo ve namono anazy. Dia sika moa mieritreritra hoe tsy mahalala hoe io zanak'Andriamanitra. Fantatra zareo fa zanak'Andriamanitra io.
fantany io naalala zareo. Misy verset anankiroa, version anankiroa samihafa vakiko. Tato ato mantsy za mametraka question existentielle-ntsika zany. Donc, Matthieu 22, 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Nareo anatin'ny erreur izy. Jerevinareo tsara zao, confirmeny Jésus mihitsy hoe vous êtes dans l'erreur. Zay. Marc 12, 24. Jésus leur répondit. Jereo tsara fa tsy mitovy fomba fiteniny. N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Eto izy mamitany. Fa izy tsy mikonfirme. Donc zany za zany tonga zany miresaka amin'olona anankiray zany, gentlisy io. Mba andray an' Jesosy zao. Inona am'izay zatra resahako am'izay. Tout de suite resahako an'izao. Toi là, tu es dans l'erreur. Sa tsy zay. Tsy zao io zao. Et puis lasa nandray an' Jesosy zany olona anankiray dia niditra tato am'izay. Tonga l'église, comme vous êtes posé question ohatrany Luc hoe n'êtes-vous pas dans l'erreur ve jusqu'à maintenant? Et puis sasany misy miteny hoe au fait baiboly io diso. Satria any amin'ny Mark hafa, any amin'ny Luc hafa. Non. Amin'Andriamanitra tsy mitoléré erreur na dia nano millimètre. Ce que tu vois là, dans un contexte à part. Donc, nareo ve tsy dans l'erreur raha ohatra ka mieritreritra connaissance lecture biblique nareo dia avitanareo mamoaka zavatra intelligence selon nareo, selon zavatra zavaiko eto zany, dia nareo mieritreritra ta. Ary raha ohatra ka za miteny ndray tsy azo enona dia ahoana? Ça gratte la boîte crânienne zany. Oui, raha tsy azo enona. Zaza mba efa tsara fanahy miteny anareo hoe en fait tsy teny ty fa sao dia voavonjy. Ça veut dire zany tsy tsara enona mijery. Fa za tsara enona ho an'izay natokana ho anahy. Fa za nge tonga hitondra fahafatesana aminao e. Fa za koa tonga hitondra fiainana aminao. Fa tsy mpiniteny ho an'izay tandrify an'izany. Ahoana? Donc nareo ve tsy amin'ny l'erreur ve? Za miresaka any amin'ny Luc fa tsy miresaka any amin'ny Matthieu. Ahoana? Bon, tsy haiko raha azonareo zany. Ahoana azonareo? Bref. Mbola Matthieu sy Luc ihany ty affaire ty. Matthieu 16, 19. Jereo tsara io verset io. Alléluia. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ahoana io? Donc zany raha dinihana ty histoire ty, raha atao entre parenthèse kely hoe zany hoe izy andresahany Jesosy teo zany Pierre. Izy andresahany teto apôtre. Pierre inona san'ny Pierre? Mpanjono, tsy zay. Maintenant teto ry havanao amin'ny tompo apôtre andresahany Jesosy. Apôtre. Dia nomeny lakle zany. Inona zany lakle teo zany? Royaume des cieux. Royaume des cieux. Luc. Mbola ferany Luc ihany. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science ndray. Donc za zany raha mila science zany tsy any amin'ny apôtre.
ahoana. Donc n'êtes-vous pas dans l'erreur ve nareo mieno hoe au fait izy no tokony enona. Rehefa miresaka siansa ihany, ato misy siansa anankiray le mianatra le atody, mianatra le maso koa. Fa le siansa resahana re avanao amin'ny tompo, science de Dieu. Maintenant zay raha za mien'olona anankiray zany, apôtre ihany zany. Donc ny royaume de les sciences zany tsy hisokatra. Est-ce que vous avez la science de Dieu? Sa tsara ny tompo ny tianareo inona. Alléluia. Apetrako ihany ny fanontaniana. Tsy mitombe dans l'erreur ave nareo raha ohatra ka te hamokatra fruit spirituel. Ahoana efa tsotra nazavako an'izany azonareo ve? Donc pour avoir la science zany mila pahay lalàna. Or que zareo teo amin'ny histoire teo nidiny zareo dia ho Jésus malheur à vous. Ary raha ohatra ka tsy mbola hainao ary fampianarana ohatran'izao, sao dia mba fasin'ny docteur ianao fa tsy pasteur. Asa ikatony zavatra. Alléluia. Ahoana. Dinonareo tsara. Dinonareo tsara zavatra resako anareo. Qu'est-ce que vous voulez? Inona zavatra eritreretinareo atafavoakanareo tambonin'ny tany. Connaissance, oui, nareo manana. Intelligence, oui, nareo manana. L'âge, vous en avez. Gabriel, viens. Viens, papa. Ouh, fille à papa. L'âge, nareo tsy ty zazakely ty. L'expérience, nareo manana. Zao ny zanaka dady zao. Futur pasteur. Vas-y, assieds-toi. Donc inona zany ilainareo zany? Parce que Jésus est venu pour nous donner l'intelligence et le véritable. Maintenant, ti amizay averina Jésus. C'est le même schéma lise. Maintenant, ahoana amizay azoko an'ity zavatra ty io ihany transvasena amin'ny Jésus, fahatongavan'i Jésus. Satria mantsy raha ohatra ka za zany resaka amin'le le monde zany hoe manana connaissance le olona tsy voatery azo enona. Ahoana enoko connaissance ny TGV hoe za zao malala zao hoe tapaka ny jiro, tapaka ny rano, mahantra ny vahoaka, rehefa aveo resahana hoe firenena vahanana indray manakorontana an'le izy. Mahay miresaka ren'olona reny. Firy olona maty ny ravalomanana teo an-tanina renina. Et puis mba nandalo pitiany bala kely teo iny efa navoaka amin'ny télé. Jerevinareo io, hoadray. Efa tonga aminao le izy tsy fantatrao. Dia TGV amizao hoe itsika indray pa zao fangatsy ny dorana tiako sy ny Madagasikara sy ny tarina à l'époque. Manjanao hita nge raha connaissance ohatran'ny reny mitarika fireneko. Malheur à mon pays. Raha intelligence ohatran'ny reny mitarika ny fireneko. Hoe tao mbavaka ny Madagasikara. Hoe tao mbavaka Madagasikara. Mba nangana olona anankiray Andriamanitra hitsipaka amin'ny frantsay. Fa tsy hoe an'olo président. Satria izay asolonareo eo
alika ny vazaha. Any atsimo any tsy mitomany zao ny tompon'ny tany fa namidy amin'ny vahiny ny tanindrazana. Maintenant reny ny leadershipntsika malagasy. Nareo malagasy moa zany. En fait ty zavartinge samy manana ny aferany. Nareo fa nareo zasako mivavaka ny Madagasikara fa tsy dia aferako loatra io. Ena zo aferako ohatran'ny Mayolo hoe tompo Jesosy malalo ovina apetraka anao filoham-pirenena. Dia azaongana rehefa atao io. Maintsy anao amin'izay atambaro daholo zay zavatra resahako zany. Inona ilainareo? Inona ilainareo? Jesosy niteny an'izao. Eto ampovoanareo izy zay, il y a plus que Salomon. Plus que Salomon. Donc olona anankiray mandray an'i Jesosy mbola plus que Salomon. Olona andray an'i Jesosy plus que tout le monde. Raha tsy zany ny tompo tsy niteny ianareo ny fahazavany izao tontolo izao. Izy tsy niteny quartier-nao fotsiny na hoe antranonao. Non. Izao tontolo izao satria maninona? Tu as quelque chose supérieur à tout le monde. Peut-être raha zara miaraka amin'ny Jesosy SDF enoko teny fa tsy Bill Gates. Izy malala raha anjely mivoaka iny. Dia mivoaka malotoloto kely izy. Dia rehefa avy eo anaka. Et puis non, et puis tonga Bill Gates. Maintenant ho anareo pomban'ny TGV zany. Nataontsika hoe tsy pomban'ny TGV zany. Iza napetraka eo amin'ny fitondrana rehefa miogana TGV. Iza. Sady efa mpanonga-panjakana fa frantsay tsy vitanareo manonga anazy satria miasa dans l'ombre ny ténèbres. Manjanao le olona miresaka aminao iza. Apetraka ny fanontaniana. Ahoana ny fahendrenao? Ahoana ny expérience-nao? Mavita mitondra anao aiza ny expérience sy ny vécu anao hatramin'izay. Manova ny fiainanao ve ny expérience-nao? Sa mbola enao ihany, enao rehefa avy eo tsy fantatrao akory iza no miresaka aminao. Amin'ny tontolon'ny fanahy avanao amin'ny tompo. Tsisy questionna taona zany. Tsisy questionna expérience. Mahalala enao zay satria manino ty zavatra ty. Rehefa mandray ny Jesosy enao tonga dia ampidin'Andriamanitra ao io. Enao malala géopolitique, enao malala politique, enao malala le véritable histoire hoe iza marina mo Hitler. Inona tonga première guerre mondiale. Fantatrao tsara ny alalin'ny tany, ny alalin'ny teny, ny alalin'ny olona rehefa mijery histoire enao mitele fantatrao fa que du bobard io. Fantatrao ny politique. Fantatrao inona ny problème ny Russie sy Ukraine. Fantatrao inona ny problème ny Donald Trump Chine. Ary fantatrao fa voaozona ny tany. Ary fantatrao fa zanaka diable daholo ny président. Ça vient de Jésus. Tout ça. Imaginenareo fiainana resana fa tsy mbola niresaka hery akory, tsy mbola niresaka varavarana, ary tsy mbola niresaka lalana akory. Mba azonareo antsaina ve ny intelligence-nareo hoe vao mandray fiainana fotsiny ny anarany. Donc zange malala fiainana, za tsy mila ampianarin' ray aman-dreniko fiainana, ny dadabe ako.
sy amontory mampianatra dadabeako fianana mbola velona izy satria manino nanazy mibase am'le hoe za nanazy mibase amin'ny expérience sy ny vécuany hoe valopolo taona oui mais en réalité dans l'homme 12 Job en réalité dans l'homme c'est l'esprit donc amin'ny Romains 8 la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ rehefa tonga tu connais la loi tsy hoe le tsy finanao kisoa ridicule reny moi je parle véritable loi la loi mitondra anao zay tsy fantatrao akory moi je parle la loi du monde rue du monde miresaka aminao ny tany miresaka aminao ny endroit miresaka aminao ny zavaboary fa ianao tsy maheno fa rehefa misy zavatra anankiray miresaka tonga ato dia ianao mamaly mivalidy an'le izy matinao izany raha teny ary hatramin'izay ianao ny aina ny vécu ianao voilà ny résultat alléluia atraiza ny intelligencenao atraiza ny sagessenao satria miadresse aminao ty verset ty Luc non ina moa Marc plutôt n'êtes-vous pas dans l'erreur fantatrao zay pacte nataony ravalo amin'ny mahatonga anazy ty koa dia ianao mitsiriritra an'iny fantatrao zay pacte initiation ny TGV zay vao nikeny frantsay ho lasa filohan'ny malagasy aty amin'ny Champs-Élysées nge misy chambre anankiray raha tsy fantatranareo hoe pièce anankiray natokana ho an'ny firenena afrikana Madagascar y compris misy pièce anankiray ao jerevonareo amin'ny internet zany misy olona anankiray responsable zareo rehefa miditra ao mandinika sy manapaka iza no lanina ho lasa filohan'ny Madagascar et puis noentina amin'ny conditionnement anankiray tsika hoe ataony fifidianana jerefo tsara fifidianana ty andafy safidian'ny Macron fa que du baratin raha tena jerenao ny annoncement ny télé en temps fifidianana fa tout est trafiqué jerevao amin'ny YouTube ao zany zay tiany franc-maçon lany landy donc rehefa raha valo zany naongana inoko soma tsara tenin'ny ratsiraka hoe iny le boekely iny nataonjareo président izy safidianjareo anongana raha valomanana fa za tsy nanaiko izy ratsiraka ao amin'ny TV plus zany sary mihetsika sy misy feo zany frantsay ny mandidy sy manapaka dia ianao zany mangety tany hoavinao ianao aongan'ny frantsay fa tsy ny président aongana hoadray mampalahelo any nareo na Madagascar any mikatsaka ny hoavinareo bien sûr mo FFKM zay fa misy tandroka tsy haiko avitaiza tany hoe ray mandrena ara-panaona ifampiresaka orangaty firy-polo taona ny olona menimenina amin'ny télé amin'ny Viva amin'ny TV plus TVM tapaka ny jiro tapaka ny rano fampiresaka ahoana ry FFKM ndany ianao mivavaka ifampiresaka ahoana rehefa le temps de guerre oziny baiboly c'est le temps de guerre il y a un temps pour tous oziny baiboly rehefa igrevy rangaty dia migrevy rehefa miresaka dia miresaka rehefa mifankaty dia mifankaty rehefa mifankahala dia mifankahala point final donc rehefa tonga amin'ny la guerre io rehefa tonga amin'ny bisou mon amour io heureusement tonga saina hoe l'église tsika fa sika nitohizako resaka politique moa zany en fait intéressant be nge mandinika leadership reo miobserve ianao maintenant jerenao va maso hafa le izy inona ny ilainao évangile ny ilainao ve toritena hatramin'izay sao dia mba science ny tokony ilainao alléluia
sao dia lakile ny tokony ilainao. Satria ny apôtre ry havanao amin'ny tombo dia nomena lakilen'le royaume des cieux. Hoy izaho manana lakile ka. Manana lakile. D'ailleurs zay zao nomeko anareo zao io zao ko. Lakile nge zany. Inona zao na lakile atao aminao? Oh, zay ihany malala anazy. Fa ianao tsy afaka miditra amin'ny fiainan'i Jesosy tant que vous ne comprenez pas ny atao hoe science de Dieu. Tant que nareo tsy micomprendre zany hoe métaphysique n'Andriamanitra zany rehefa manao zavatra. Be da be ny olona hoe avy any ambony ny bénédiction mitrakary ny lohanao hoe. Ary raha ambany tany indray izy dia ahoana? Ay enfer. Asakasakao zany. Fa ianao mila micomprendre science. Ianao mila micomprendre hoe inona moa nanamboaran'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Tout ce que tu veux, oa avy amin'ny tany io. Satria Andriamanitra matière premier namboarina, izy ihany migaranty an'io. Ohatra antsika nalaina avy amin'ny tany, dia ny volanao tsy avy amin'ny tany, ary na tianao ho azo tsy avy amin'ny tany, fa inona ny andrandrano ry ambody ary. Comme si Dieu est là-haut. Tsy efa hitan'ny satellite ny zala izy reo tany ambody, fa tsisy satellite nijery tany ambany tany. Sao dia ianao mitrompe amin'ny erreur. Dia ongana ny fanjakana fa zay président tonga eo totompoko manao ny ataony io, andongalika foana anareo, tapaka ny jiro, alefa ary jiro. Mais ny frantsay ede efa nampinan'ny malagasy, tapahany zareo indray ny goudron, ratsy ny lalana, tsy miakatra ny vokatra, migrevy indray, ampiakarina indray le goudron, tapahany zareo indray zavatra hafa, ainsi de suite. Jesosy no avinao, Jesosy no manasitrana anao. Tsy natao hiaina amin'izao tontolo izao ianao ohatra n'olona rehetra, na dia ao Madagasikara ianao fa ho hitanao fa ianao, na dia tapaka ny ranon'ny quartier jiro fa ho hitanao fa misy zavatra hafa ao. Satria maninona? Olona miaraka amin'ny Jesosy zany, c'est tout le temps, toujours véritable, hafa ny olona rehetra. Tadidiko taty tamin'ny Covid moa izy iny le tsisy gasoil iny, sa guerre en Ukraine izy iny, tsisy gasoil mihitsy. Dia niakatra izy efa saika 2 euros. Ay la guerre en Ukraine, filarana gasoil teto amin'ny tanànanay Paris zany, efa tonga dia efa certaines police aza niala ny asa mihitsy hoe manao ino moa circulation mandeha milahatra gasoil. Fa za sy meva tsy mbola nilahatra gasoil na dia indray mandeha, afaka tsy mino an'izany ianao. Quand on veut, juste automobile ray roa fotsiny eo aloha eo, sa tsy zay meva, tsy mbola nilahatra gasoil ni essence. Ary na ihany zaza gaga tamin'izany, ary ry tonga tsisy crise mihitsy. Na dia tonjareo 2,50 € ny litre, zay mibalady quand on veut. Ary tsy mbola nilahatra gasoil na dia indray mandeha, aparany tomobile roa eo aloha eo, zany hoe en temps normal zany. Dieu pourvoira à tous nos besoins ozy ny baiboly. Na zany mbola mitovy an'io schéma io le izy hoe besoin-nao inona? C'est quoi ton besoin? Andriamanitra babysitter anao. Hitanao, vaiko ty zavatra ty soloana besoin io. Efa mivadika ohatran'izao ny ambany. Donc za resana zavatra anankiray,
azagaga nareo raha resahako hoe manana 40 000 thème ato. Voilà io ny semana vao resaka besoin nareo volana ray nareo mpianariko an'izany anatin'ity besoin ity tsongaiko ty zavatra anankiray ity tanao fa manan-karena ihany aty arenao. Alleluia. Ahoana hazonareo liza? Donc inona iza zany inona tena olona mana connaissance olona tafavoaka atsipy ny teny ho an'izay manantsofina hoentinareo mandinika an'lizy hoe iza ianao, iza marina ianao mijery io, tsy za malinao an'izany efa fantako ianao ka fa ianao tsy malala izy ianao dia fantaro ny tenanao dia ho hitanao fa fahavian'i Jesosy amin'ny fiainanao manova ny zavatra rehetra zany hoe les jeux teto zany sy ny fahalalako zany ho hitanao fa misy rehefa Jésus vadika Jésus le fiainana resahany io mivadika tena zavatra anankiray tsy mbola fahin'ny fo, tsy mbola niakatra amin'ny sofina ary tsy mbola fahitan'ny maso zavatra anankiray hoentinao. Tsy mila mikopie pasteur zany ianao. Nareo sao dia mieritreritra hoe za ty mitory dia hoe hay mihaino pasteur en Amérique, hay mihaino pasteur ary. Fampianarako manokana zany personnel omeny tompo ana direct. Firy taona zay fa tsy mijery pasteur 10 safira 4 ans za zao fa tsy mihaino pasteur mihitsy na dia ray aza. Fampianarako omena ana direct. Voilà. Donc manana compréhension spirituelle amin'ny vision globale de la terre. Resaka politique ianao resaka histoire ianao voilà liza. Ao nazonareo liza averinareo tsara ty vidéo ty sao dia mahazo ilana io zay. Misy fanontanianareo sao dia misy fanontaniana tsisy fanontaniana lalao misy fanontaniana tanao fa potika ny olona anankiray satria diso hevitra izy. Donc selon ny taona anankiray tsy midika ianao mahalala zavatra. Ny zavatra fantatrao limité amin'ny zao tontolo zao. Donc ny taonanao anilako ianao zaza ianao fa mba najananao fotsiny resahana hoe olon-dehibe. Za mijery an'ireo olona hitanareo ronga venareo tsy zaza fahitako andreo fa juste fotsiny hoe fanajanan'zareo hay olon-dehibe fa vu ny expérience ny zavatra ampiasainy zareo sy ny tara na nareo mpijery zaza nareo satria le en réalité tsy mipetraka aminareo lizy. Donc vous vivez comme tout le monde. Vidy président lasa hoe en tant que olom-pirenena hono. Et puis rehefa miresaka évangile Jesosy ihany tafina hoe oviana Jesosy ny fidy président. Donc izy ny tafinao. Tanao tu sais même pas de quoi tu parles. Nandalo fianarana ianao milliardaire ave ianao tsy hainao akory zavatra ataonao mandany fotoana. Ohatra ny nanaovako matematika teo teneno ndray tsy matematika iny tonga avy aty anao mpianariko ny formule iny na ny Einstein tsy malala an'iny probabilité an'iny za malala anazy sy Andriamanitra. Donc hoetiko amin'ny x carré anao sasana aza manao -2 fois -2 égale 4 ako ahoana. Et puis za zany miteny hoe hay tsy marina io fa amilenanao n'le probabilité n'le -2 fois -2 4 le izy dia hoento any amin'ny banque inge dia ho hitanao hoe
aizany famarinany raha tsy aminazy rery ihany, c'est ça ny mathématique. Donc mathématiquenao, calculany fiainanao sy ny tariny mombanao, aminao ihany io ny marina. Selon izany miresaka aminao. Alléluia. Zay fa mino fa azonareo fa nasomary un peu fa izy ianao. Iza ny olona miresaka anaty lohanao io. Iza mieno, iza mametry mpampanontanina, atsipy ny teny ho an'izay manatsofina. Ho an'Andriamanitra reny voninahitra. Shalom dia tahin'ny tompo manaraka indray tsika miaona.